Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ity vidéo vaovao ity. Manantena antsika rehetra ho salama lalandava ho alavity ny fahasahiranana isan-karazany. Natao ty vidéo ity satria tena tapatsinay mamaky an'ireo publication an'ireo foza pombo ireo voikarama marobe, notamment publication anankiray izay rehefa miresaka amin'ny namana dia hoe ory reto so de mbo tokony amorona asa vaovao isika de mitady traducteur spécial satria le soratan'le ramatoa satria le ramatoa le izy le bipaule marary sainy iny le soratan'le ramatoa tena tsy misy zavatra mandeha am'izay lohany tsisy dikany tsisy lohany tsisy vodiny ozy izy zao farany teo hoe Oritsilav Série miaro ramasy erbody fabre hony de miomana aleosta fa efa kely sisa de iakatra ny soratra ina reto dika zany hoe iakatra ny soratra zany fa bref le izy koa monge raha tsy niveau T2 ve anaiky au Karamain ry Radomel 13 faux ry rehetra zay nandeha lasa nandeha nandositra rehetra ireo bon bref de miverina ihany am'le sujet mitovy toy an'le vidéo voalohany ataoko teo matoa mirongatra be toy izao ny publication ny firongony sy ny voakarama rehetrarehetra izy moa zany firongony zany ny hita maso aloha de ilay Lollapux iny no tena hoy ny feo mandeha fa tsy de m'intéressé ana fa de averiko amin'ireo ety fotsiny hoy ny feo mandeha hoe i Lollapux hony no cerveau tena manipulé amin'ny rendremanitro ively cerveau anareo ively chef de banikipanareo ry fozahorana za tsy manona le anarana satria tena le inona le hoe loyauté hoe le hoe vulgarité ngamba le izy fa tsy de le hoe loyauté letra de hoe ile Lollapux igny na de niova akanjo na de niova fomba fiteny na de ninina rien qu'à voir sa tronche, rien qu'à savoir sa gueule, on voit donc tel niveau de vulgarité aussi profonde elle se trouve de ini hono feo mandeha ino zany no conseillère technique, conseillère en communication, conseillère en tout ani bipaule marary saina anilay petsambava izay tena rendremanitro no ahoana reto nazahoana amin'ny teny hoe olona iry amin'ny salon ny ary aty amin'ny Île-de-France aty de miteny hoe za de andeha hanonga-panjakana za de tsy mila mandeha makany fa eto amin'ity salonko ty par visio ihany de afaka manonga-panjakana fa de za tsy mila nareo ovahoaka fa nareo dondrobelona zany ny olona conseiller nilay Lollapux izay niandrandra mafy sy tena niny hoe ho atao soit ministre des finances au rendremanitro anao za finance pour mener un pays zany ngetsy hoe mahay manisa 1 plus 1 ça fait 2 anao de hoe afaka manao prétendre à un poste de ministre des finances tena ony ministre de la population zany ministre de la population zany de mila 1 niveau mihaja ambony be tsy nivavanao mipetsipetsina Lollapux io akory no afaka azahoana anomezana anao zavatra zay dans l'absolu anao éducatif de masse ho an'ny population tena antinomique zany mifanidipatra be pôle nord et pôle sud de mirongatra de ino zany io le Lollapux iny zany no chef deba cerveau anireto olona indrindra reto anakiroa zay tena minatsanatsan reto misy amin'ny sistosy ao le mpizaravary le mody manginy io le mpizaravary io tandremo fa de tena c'est un fourbe il est né fourbe il mourra fourbe j'ai perdu mon latin
de iny a mody ary ambadika reny fa miandro mahazo fotsiny iny hitako izy zany amin'ny groupe diaspora amin'ny fonona rehetrarehetra any a mipetraka ambony le CGE de mieno mitsisisika be ohatra le nataony taminay tao amin'ny ADM ihany hoe izy ny hiditra ao amin'ny ADM de hoy de rehefa nitenenina hoe tsy azonay atao ny mampiditra anao ato amin'ny ADM fa ny discours-nao de hoe tsy anagadrana iza na iza fa raha ohatra ozy ianao hoe ragadraina ireny olona reny a ohatran'ry Romivosy ry Ravatomanga ry Augustas rehetrarehetra reny ohatra ozy ianao ka hoe garagadraina reny olona reny a de hipoaka ny ady civil de zay nazavaina taminao hoe tsy ho tafiditra tsy azonay ekena mihitsy ny idiranao aty amin'ny groupe-nay aty amin'ny antokonay aty amin'ny association-nay satria izahay ny première essence ny fisianay de ny fiadina indrindrindrindra amin'ireny olona izay namono ny fireneny reny ianao nefa ny discours-nao contraire amin'ny discours-nay de zay no navalinay anao de tsy nahita lazaina tsony ianao de iny ianao fa nantsanantsana nanao pardon azafady reto fa tola nanify de mea tsy nahita valy tsony izy a de nanao poésie te na poésie tsara be kosa izy toko sy izy zay raha tsy diso a sahoana ry Volartina sy ry Tsilavy izy avy moa tsika atao eky ry Solange nivory tao tamin'ny sisika nitsy foany le mpizaravary iny tao donc sangambany izy iny raha tsy diso a bref poésie tsara be ie de ny équipe an'ilay le Lola Puxa à la tête zany a de le Petsambava de ilay Bipola de io le mpizaravary miafikafina miandro mahazo amin'ny sisiny io de ao koa le pastera zay tsy manana fiangonana de inona zao no mampirongatra andry zareo satria hoe ny journée ny suite ny débat momba ny fangatahany Maminena Ravatomanga liberté provisoire sous caution de raha tsy diso narapiso naravakapitso lay suite le débat de misy publication namoaka hoe nanafatra an'ilay avocat français hony i Mamy Ravatomanga de eo am'izay hoe manafatra avocat momba n'ilay affaire PNF zany zay apatsahiviko eto fotsiny fa matoa i Maminena Ravatomanga any Aponja dia 1 nanao atterrissage forcé, 2 manao blanchiment d'argent, 3 affaire Boeing 777 de ino koa le anankiray tsy tadiditseo fa du moins ro anankitelo roa de efa tena ngeza be de tena ngeza be de ilay affaire blanchiment d'argent dia ny PNF parquet national financier aty à France no Nigeria azy de hoe ou ireo compte foza zay tsy mahalala zay bispa andresaka hoe afara manafatra niny avocat français inony i Maminena Ravatomanga fa satria tsy inona hoe nakatona ny dossier PNF efa nalasaiko teto fa mbola averiko ndray de je vais parler lentement pour que les débiles profonds puissent le comprendre. Ni antsona hoe dossier classé dia dossier tsy hoe clos définitivement fa classé atram'izao aloha de tsy nisy suite fa atram'izao jusqu'en décembre dernier de tsy nasina suite inona ny antony satria 1 ilay témoin voalohany indrindra izay i Roly Mercia no terena nanao désistement en témoignage nataony. 2 ini demande d'entraide judiciaire internationale nalefan'ny PNF tamin'ny fanjakana malagasy izay notarian'ny Andry Rajoelina tamin'izany andro zany dia nanda io demande d'entraide judiciaire internationale io tsy afaka nandroso mihitsy zany ny enquête izay nosokafany PNF de zay nampatonga azy nanakatona vonjy maika ny lalàna nefa miteny hoe
les dossiers classés sans suite, ravomis, nouveaux éléments, dia, skaffanandray. Et c'est ce qui est arrivé à Verk, et au dossier classé, tamni 2023 io, dia, nous skafani PNF indray, tamni décembre 2025 teo, et on a tre ani, fisamborana ani Mamra Vatomanga, momba nilay atterrissage forcé, momba nireo vola tsy toksifroana be de be itamna compte marobe itatao Île Maurice de ni trantsehatra koa ny FBI zany FBI zany nge olona tsy zavatra tsy anjazy zany tsy vitany hoe mitatatata eto fotsiny reo apombo reo hoe tsy ilainga daholo sy natao rehetra fa ny FBI nge averinareo fa de misangisangy am'izany fa mba bref zay ngambany tsy haiko tsony mety misy possibilité d'explication hafa mba hypercuter an'ilay reto cerveau dondrombelony reto, je vais chercher na koa eto manao annonce manao mamorona asa vaovao recruter mpandika-teny inona moa ozy le namako mpitolony zay hoe tena mila mpandika-teny mihitsy zay vao mahazo resaka ny zavatra soratan'ilay bipaul io ka tena marina zany so de mba hanananareo zany compétence de traduction de propos débiles profonds incohérents qui ne veulent rien dire. Zay ni cahier des charges an'ilay profil de raha ohatra nareo ka manana zay compétence zay de aza misalasala fa sao de mbo misy fanarahantsika de mbo traduisavanareo ny zavatra tsy misy dikany tsy misy lohany tsy misy vodiny ateneniny ilay lolaboky satria tsy teneny lolaboky moa azafady teneniny ilay bipaul satria i lolaboky tsy malala ninina no mimanipule anazy ohatran'ireny marionnette sans cervelle reto ohatrany moa fa marionnette sans cervelle de hoafaranao zany miverina amin'ny affaire-ny Mamra Vatomanga de hoafaranao zany ilay avocat vazaha andeha hiteny hoe ina moa le niteneny efa tam'y voalohany tamindry zareo nanao conférence de presse ngeza be peu de temps après l'arrestation de Mamra Vatomanga iny hoe le mitabataba be hony reto PNF reny mais ça a accouché d'une petite souris tena tsy petite souris mihitsy fa tena blanchiment d'argent des fraudes fiscales en réunion satria aza adino fa trano ngeza be anakefatra no viteny Mamra Vatomanga ny fanarahany tao anatiny iray une partie de l'affaire Balkany de trano ngeza be anakefatra reo zavatra vola tsy toko tsy foroana no vao afaka mividy an'izany de nantaniny ny fiskizy hoe avy taiza no nahitanao ny vola ividianana andreo za bien ngeza be reo anankiray fotsiny ohatra le Valois Perret immeuble anankiray de 8 étages izay olona zany immeuble zany nge na de un appartement fotsiny ara nge aty andafy raha vao mividy zavatra anao de tsy maintsy miprouver hoe taiza nahitanao an'io vola io hoe tsy possible mihitsy zany hoe nafiaingo tao mba afandriana depuis aza vao teraka le vola de reo izy non il faut prouver l'origine de l'argent de tsy nanana proof i Mamra Vatomanga parce que évidemment c'est une affaire sale entre Balkany et Mamra Vatomanga le izy pour blanchiment d'argent suite à de potentiels trafic de bois de rose zay ilay deuxième dossier any amin'ny PNF impossible mihitsy ni anakatona ny PNF les deux dossiers les blanchiment d'argent zay ny vidianana an'reto affaire BDB reto de lay trafic de bois de rose sy trafic d'influence sy ny rehetra zay napetraky Transparency International plus ny plainte nay individuel napetraka akio de donc misy maromaro izy de hoe nafarana to inona azy ilay avocat frantsay manazava zay azavaizavaina izy fa le dossier reste. Il suffit juste d'ouvrir et on lit
et c'est tout est là-dedans, enfin bon, bref, ka le izy mila fahaizana tsy hoe fahaizana lalàna ihany, ino c'est pas donné à tout le monde, fa tena mila fahaizana mamaky teny tsy mahazo resaka fotsiny. Ça c'est pas possible, ce n'est pas à la portée de Petsambava, Lolpox, Bipol, Mpizaravary, pasteur tsy manana fiangonana, ireo mantsy, ireo no tena cerveau pikofokofoka mpanadala ny saim-bahoaka eo, de ireo rehetra izay manao commentaire amin'ny anazy moa de efa reo le compte foza, fako, fake, fuck, reny daholy. De angambany azo zareo zao ndikan'izany hoe affaire PNF, affaire FBI, de io affaire FCC ani Île Mauricio, de plus ny fitarainana napetraky ny fanjakana malagasy. Anakefatra be zao zany le izy, ka na andeha anafatra avocat na aiza azy ianao reo dossier reo de tena dossier goavana be, de atreto aloha de zavatra anankiroa mazava be, na izahay iza miandrandra ny tsivoany, na ianareo foza rehetra miandrandra ny ivoany, dia tsisy nizaniza afaka mahita volana alohan'ny biby mihitsy afaka itendemelo hoe ivoaka io olona io, nareo foza orana rehetrarehetra reo mantsy de izay no base ny fanozongozonana, tsy fanozongozonana koa moa fa ny olona ozongozona nge de ny olona tsy manana finoana, fa ny ina moa filazan'izany ny langy marivo totra ataonareo zao de hoe efa ivoaka hony zao i membre Vatomanga fa efa kely sisa ry Bodifabra, ry Miaro, ry Tsilavy, bizona reo Benadalo, kely sisa hony etsika hony fa de efa hiakatra zao ny soratra. De amin'ny alalan'ilay offre d'emploi vaovao iny hoe ina de mbaza vao anary reto hoe ina dika zany hoe efa hiakatra ny soratra zany, fa za tena tsy mahazo resaka ina zay izy efa hiakatra ny soratra. Bref, de zay ny momba an'igny, ny momba an'io le hoe ivoaka na tsy ivoaka i Mamy Vatomanga raha toarika hoe nahazo fivoahana izy. Dika le fivoahana de hoe liberté provisoire sous caution, zavatra anankitelo mifandray tsy afaka esorina, tsy afaka saratsarana ireo. Liberté provisoire dika zay de hoe vonjy maiky, sous caution de hoe mametraka caution ino ohatra ndray le mametraka caution any amin'ny rehefa mandeha manofa trano na manofa tomobile reny any. De rehefa dikany tsy hoe rehefa avoaka amin'io mahazo an'io misitraka io liberté provisoire sous caution io no de hoe libre, de hoe andeha iriaria, andeha ivoaka ndray andeha ho any Madagasikara, zany nge mahadondro mbelona tsy misy ravanazy any reto fozy reto hoe ina dikany hoe de hoe mangovita hony ifaniry soerinay hoe de osta de hoy ilay Bipol tsy misy ati-do ino hoe de fa mitedava ndray firenena ankiray anaovana exil fa efa ivoaka zao Mamy Vatomanga. Izy nareo de tena olona dondrombelona raha ohatra ka manaraka ny tadalana teneninareo ny FCC, dia jamais de la vie ny FCC amoka any Mamy Vatomanga satria tena gros comme une maison. Anisan'ny zavatra izay point argument ny avancé ny FCC ny tsy amoahana anazy de hoe ny risque énorme de fuite. Na reny hoe fa milaza hoe voatafa vaokeo izy de mangovita ry Body, ry Miao, ry Tsilavy, ary indrindrindrindra i ministre de la justice actuelle mangovita fa efa ivoaka i Mamy Vatomanga. De donc dika zany ke zany de andeha ivoaka andeha andositra na Madagasikara izy ampiasao ny ati-do, ampiasao ny ati-do, tsy vitany hoe bakiony Rajoelina 13 fo iny ara manao hoe 10 plus 10 ça fait 100 onko, de zany no mibaky anareo, zany mame volanareo, de ampiasao ny ati-do
ny olona misitraka ny liberté provisoire na avec na sans caution io dia olona mahazo fahafahana vonjy maika ary feno contrainte be da be aorinan'io anisan'ny contrainte ohatra de tsy mahazo mifandray amin'ny témoin de indrindra mipointer tous les jours un jour sur deux izay tsy tadidiko tsony tsy any amin'ny gendarmerie mipointer acte de présence raha ohatra moa ka hoe tafatsorika ohatrany andro radio la tanaty kesika de nandeha nandositra any Dubai de feno complice zany ny sistany manodidina any Île Maurice de ny FCC sura fa mbola manana vola tsy toko tsy foroana Imam Ravatomanga afaka manotra afaka miarroser anireo olona rehetrarehetra ireo donc il y a une grande possibilité un énorme risque de fuite de zay ny mampatonga ny FCC mitsipaka foana ny new demande de liberté provisoire na avec caution io de zay de raha ohatra ka hoe ohatra zany ka hoe afaka somatsara eo izy de mitovy amin'ny gadra ihany ao an-tranony izy tsy maintsy mipointer tsy mahazo mivoaka misy périmètre au-delà de ce périmètre izy tsy afaka mandeha akory ohatra manana bracelet électronique de tous les jours ou un jour sur deux izy tsy maintsy mipointer any amin'ny gendarmerie zay ni condition raha ohatra ka hoe mahazo liberté provisoire izy raha ohatra moa izy tsy mahazo de mijanona any Ponja de na de andeha hanao cinéma be mampime be ary hoe nasina stentony natao an'izao de hoe marary tena marary impiry Roly Mercia nangataka liberté provisoire pour soin impiry nitadidika eto aloha zao asa lera vaviko pakana panatrika an'le audience iny angamba mety matadidy tsara fa nitadidika eto aloha zao de 5 demandes de liberté provisoire pour soin dans les 5 anakefatra tena tsy tafananjavina fotsiny zao reto na anjavo na ao amin'ny service greffier ao anosio misy olona manaraka ny baikony dinandremaoly zay no baikony Imam Ravatomanga hoe raha vao mahazo vaovao misy dossier misy pièce vaovao amin'ny dossier ny Roly Mercia de dana laivo de ario de ao amin'ny service greffier ao anosio tam'izany andro zany fa tsy fantatro raha mbola mitombo zany ankehitriny io service greffier ao anosio raha vao tonga maître Eric Rafidisson mametraka nouvelle pièce de ohatra hoe les demandes de liberté provisoire de mandray téléphone reo service greffier ao anosy ireo de miantso ny dinandremaoly de ny dinandremaoly miprevenir miinformer any Imam Ravatomanga de Imam Ravatomanga manome baiko hoe angalary tao ary io fotsiny zao de miverina miantso indray i dinandremaoly miantso an'ilay olona ao amin'ny service greffier ao anosy miteny hoe sokafy le dossier de ario le taratasy vaovao vao napetraky maître Eric Rafidisson tao zany no fomba fiasan'ny les trio infernal tribunal anosy présidence par le biais de dinandremaoly et la mafia mamniena Ravatomanga de indimy raha tsy diso indimy ny demande de liberté provisoire pour soin napetraky Roly Mercia de nasainy dinandremaoly manaraka baikony Imam Ravatomanga de nasainy dinandremaoly tsotro zao alaina fotsiny sokafana de mifeuilleté ohatra zao nge zany lay greffier alainy le dossier avokana avao anaty tiroara avy ao de mifeuilleté ohatra zao de manary azony sizo na nameny any dinandremaoly na de natao ary amin'ny natao fakony firany fotsiny angambany bref tsy ohatran'izany ny aty ivelany
de irina tsy ohatran'izany koa ny any amin'ny nosy Île Maurice fa io izy io hoe nametraka demande de liberté provisoire avec caution io Mame Ravatomanga de nisy an'ireny séance de débat reny de mbola mitohy rapitso le 28 je me rappelle plus ilay débat fa hoe anafatra de nanafatra an'ilay avocat frantsay I Mame Ravatomanga de zay no tiako ho resahana amin'ity vidéo androany ity de azadino ianareo zay manana traikefa avolenta mba afaka manao traduction anay olona nahita fianarana pardon de manao traduction anay olona nefa mahita fianarana de mbola tsy mahazo resaka an'izany hoe fa efa hiakatra tsy ho ela zao ny soratra mba azavay reto dikan'izany hoe hiakatra tsy ho ela zany zao ny soratra fa tena tsy mahazo resaka mihitsy zay bref de miandry izay fandehany zany tsika de averiko ihany fa na izahay miandrandra mafy ny tsivoan'ny Mame Ravatomanga na ireo voakarama rehetrarehetra mapidina slip de manokatra lava pitombenana miasa ho andro olona rehetrarehetra ireo na ireo olo ireo tsisy nizaniza à l'heure d'aujourd'hui tsisy nizaniza afaka miaffirmer mihitsy hoe ivoaka na tsy ivoaka io olo io de zavatra faharoa na raha ohatra ka tafavoaka io olo io de atsofoy eo anatin'ny sain'ireo dondrombelona ireo fa tsy afaka mivoaka ny sisy tany mauricienne izy de donc ridicule nul et non avenu ça n'a aucun sens ilay hoe mango vita ry fanisoerina fa andro sisa no isaina na hoe ry bode fabre ry tsilavo ry miaro rama kely sisa fa efa hiakatra efa hiakatra ny soratra de zay de ny fatelo farany de azadiny fa ny tody tsy misy izay ataonao ireriany no miverina ianao zay manao ratsy io zay ny fiainanao ray manontolo Mame Ravatomanga io alefaso any amindray ataovy mihoatra ny son ohatra n'le vidéo voalohany teo ndray ny partage makany amin'olon-dreny ny atao ihany ny miverina ianao izay nanankina ny fiainanao ray manontolo teo amin'ny abibina dia toy ny nandrora ny tsilany ianao mandrora amin'ny tsilany iny le roranao miakatra ohatr'izao fa de fitetaka eo amin'ny tavanao ihany rehefa avy eo mandreraka be le izy fa bref tsy azo asina sentiment et passion moa fa on doit parler technique et avec recul de zay de ny faefatra farany de azadiny fa anakidimy au moins ny demande de liberté provisoire pour soins napetraky Roly Mercia no baikony Mame Ravatomanga idin'Andriamaholy ande anaisotra an'izany demande zany ao anatin'ny dossier de azadiny fa tam'izany androany ao amin'ny service greffier ao anosio dia raha vao tonga maître Eric Rafidiso mametraka dossier vaovao pièce vaovao de miantso misy olona miantso ao mampilaza any présidence din'Andriamaholy de din'Andriamaholy mandeha miantso any Mame Ravatomanga satria tsy manao magie mihitsy Mame Ravatomanga manome baiko fa tsy maintsy misy olona traître ao amin'ny service io voilà zay no tiako zay ny tena tiako ambarandroany de mametraka veloma mandra-paona antsika rehetra de tsy adiniko ny misaotra antsika be dabe zay nanaraka ny vidéo farany ataoko teo de misaotra ihany koa ho antsika rehetra zay mbola ho marobe anaraka ity vidéo androany ity prenez soin de vous veloma mandry vetivety de amanaraka indray